Asa mbola misioka fa mbola tsy tafavoaka ny alina, izay indray zany no hoadiaditsika anio amin'ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tonga soa atao amin'ny fantarana izany foraisante aty Kanada indray ianao. Tena ao anatin'ny tolona tanteraka andininy faharoa zany isika amin'izao fotoana izao vita ny tolona tamin'ny voalohany izay nahalavon'ny fitondran'ny Andry Nirina Rajoelina izay filoham-pirenena teo aloha. Amin'izao fotoana izao zany vao tena miatrika ny atao hoe tolona. Maro ny zavatra mifamaofao ao ambadika izay tolom-bahoaka izay, satria ao ny alahelo ny maty sy ireo naratra tamin'ireny fotoana ireny. Mbola misy ny traumatisme ny zavatra niainana teny an-kanja. Mila jerena natahoala izany lafiny rehetrarehetra izany ka tsy mitombotombo-tsaina mihitsy izany ny malagasy amin'izao fotoana izao. Misy ny fanendrena ny Prime Ministre izay miteraka resabe sy fifandirana eo amin'ny samy mpiray tanindrazana. Misy ny momba ny fiamitrahana ny Prime Ministre eo, misy ny mitsipaka tanteraka noho ireo karazana passé nananan'io Prime Ministre io zany niaraka ny petsapetsa tamin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga, izay hoe efa tsy tian'ny vahoaka intsony izany ny olona izay hoe mamofopofona fifandraisana tamin'io mpandraharaha mpanefoefo io. Eo ihany koa zany ny hoe fitakiana ny fanovana rafitra izay ohatriny manomboka efa adinodino sahala amin'ny tolona rehetra nisy hatramin'izay zany dia hoe rehefa tady ho tafita ny tolona dia adino foana izany ny ilay hoe fanovana rafitra, indrindrandrindra izany dia ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ny any amin'ny faritra. Tena manahirana ary mampalahelo isika malagasy, satria raha oharina amin'ireny hoe Burkina Faso ireny ohatra, rehefa tafatsangana zany ny filohany amin'izao fotoana izao zany de tonga dia niara-nirona daholo zany ny Burkinabe rehetra andeha hanampy an'io filoha io ary handrodana tanteraka ny fanjanahantany sy ny fitsetsefana ny firenena avy any amin'ny firenena mandroso. Teony eo de fa tonga de tafatsangana daholo izany ny rafitra rehetrarehetra izay hoe hoentin'ny Burkinabe zany ampandrosoana ny taniny. Mahagaga de mahagaga zany isika malagasy fa hifanditra ny amin'ny hoe ahoana no fomba hiarahana mirona izany amin'ny fametrahana rafitra ahatsara ny daholobe. Ahoana no ahafahana miara-miasa izany hialana tanteraka ao ambany vahoan'ny impérialiste na ny mpitsesitra. Ahoana ny tondrozotra atao zany mandritra ny tetezamita, satria mifamaofao ao daholo mantsy izany ny hoe resaka lalàna, ao zany ny hoe sao de bedin'ny communauté internationale ka sanctionné ny Saziny tsy omeny famatsim-bola, nefa ny harena hatorinao ambany tany ao, ny harena sesehena amina miliara dia mbola hifanditra izany ianao ny amin'ny hoe ahoana ny fomba izany mba tsy hibedesana atsika. Ka de mbola mivadibadika ao ny hoe coup d'état tsy coup d'état.
na coup d'état na tsy coup d'état zany a ny atsovana aniny zavatra nisy rehetra teo iny a dia tolom-bahoaka iny, vahoaka nona ankizy mitaky ny zony izay a no namoy ny ainy, tokony tsy ho adinitsika mihitsy zay zavatra zay, ankizy no namoy ny ainy teo amin'iny tolona natao iny mba hazahoana ny zo fototra maha olombelona azy, satria ankizy misaina nge reny, ankizy mpianatra reny e, tsapany fa tena tsy misy avenira mihitsy ange zany Madagasikara zany e, tsy adala izy, mitsinjo lavitra izy, ka aleony namoy ny ainy toy izay a hanohy ny fomba fiainany, satria ny matanjaka sy ny manan-katao rehetra nge de efa manomana ny andehanan'ny zanany andeha hianatra aty ampitany ranomasina, de ny sarambabem-bahoaka zany de inona zany no iafarany? Tifitra vary raraka no aseho azy a, fanaovana tsindry azo lena, fampidirana ponja, famelana azy ho nona, ny tsy fanana ny asa, ny tsy fanana ny vola andeha hoentiny tsabotena, de maro amin'ny fianakaviana nge no mitaza-posiny ny havany miala aina satria tsy manam-bola hoentina any amin'ny hôpitaly sy hividianana fanafody. Aiza re sika izany e, 2025 mbola tsy misitraka jiro sy rano ny malagasy, aiza? Tena eo zany a no ahitana mihitsy zany mibaribary ny atao hoe malagasy, ka tena mbola mila fanovana toe-tsaina lalina de lalina ao anatin'ny refondation, ary ny zavatra ohatrany tsy de henoko tsony zany rehefa amin'izao fotoana izao, satria misy vola be misirikula indray any zany pour x raison, dia ao anatin'izay ihany koa zany ny hoe fanonganana ny filoha kolonely Mikael amin'izao fotoana izao, izany hoe ranony siosio mandeha zany de hoe omena 25 milliards d'ariary izany hono izay mahafaka ny ain'ny kolonely Mikael. Aiza re tsika ry malagasy e, de mbola ilay fomba fanao taloha ve ao amin'ny Afrika sy Madagasikara, ny amin'ny hoe irahan'ny mpanjanaka ny mpiray tanindrazana aminao ihany no irahany hamono anao amina vola kely ane zany, raha ohatra ka hoe hoarina amin'ny hoe harena misy ao Madagasikara izany izay hoe ny mpanjanaka sy ireo olom-bitsy malagasy miray tsikombakomba aminy no ny hinana an'ireo harena sesehena ireo ane hatramin'izay e, ka inona moa zany no tena hoe antony ty tolona atao ity? Tsy maintsy foana izany ny manam-panahy, ny manan-tsaina sy ny mitsinjo lavitra mampatsiahy foana zany ny vahoaka ny hoe inona no dikan'ilay tolona, inona ny tanjona tiany hotratrarina tamin'ilay tolona natao nadatsahana ain'olona. Tsy maintsy ampatsiahivina matetika izay satria isika malagasy dia olona mora manadino, ka ny zavatra tsy de henoko ao anatin'ny discussion zany de ilay hoe fampiakarana ny falim-piainan'ny vahoaka, satria na hiteny inona na hiteny inona eto sika de ny fahatrana no mahatonga an'izao zavatra rehetra izao, ny fahatrana izay hoe mipaka amin'ny malagasy rehetra izay ataontsika hoe efa raiky tapisaka ao anatin'ny saitsika malagasy zany izay hoe
resaka fahatrana izay. De mirangorango zany ny malagasy na hatrany amin'ny faratapony ka hatraty amin'ny vahoaka tsy madady arona, raha vao rambesana vola izany dia miova ny langazy, miova ny objectif. Zavatra efa paikady, efa fantatry ny mpanjanaka izany zavatra rehetrarehetra izany. De eo sika miodikodina eo ao anatin'ny cercle vicieux, ho ampangaina ny risoriso, ho ampangaina ny mpangalatra, ho ampangaina ny toe-tsaina, ho ampangaina rehefa tsy mbola milamina io resaka hoe fampiakarana ny farim-piainan'ny vahoaka io. De sarotra ny andeha hiady amin'izay resaka hoe risoriso izay. Rehefa mbola tsy mipetraka ny hoe fampidirana ao anatin'ny sain'ny vahoaka, ny fitiavany ny taniny, ny fitiavany ny tanindrazany, tsy mbola misy zavatra hipetraka eo. Na iodika vitsika na iodika vanana, satria de amin'izao fotoana zao de nahazo vola Ray Anna, nahazo vola ny filoham-pirenena vaovao, nahazo vola ny député, nahazo vola ny tato amin'ny génération Z. Tsy misy fantatra ny momba an'izay zavatra zay tena very tanteraka zany ny malagasy izay hoe mba mino an'izany hoe fanovana izany. Very tanteraka ny malagasy izay mba miandrandra an'izany hoe Madagasikara vaovao, Madagasikara afaka. Tena hoe mafimafy ny teniko raha ohatra ka hoe miteny an'ity zavatra anankiray ty. Tsika ve zany de tena hoe ohatran'ny zitanina zany mantsy zany de ilay karazana olona any aty an-dafy zany, de mivezivezy ny ataony izy zany, mivezivezy eran'io zany no ataony, izy tsy manana tanindrazana fa anaty karosy zany izy mianakavy, de mandeha mitety any Eropa iny. Any Eropa moa zany no tena misy an'ireo zitanina ireo. De manao karazana fetsifetsena zany ireo zitanina reo mba ahafahany misurvivre, ahafahany miaina izany. De mangalangalatretsy, manao fetsifetsetsy. De ny tena mampalaza an zareo moa zany de hoe zareo manamanana pouvoir zany hono zareo zany, ohatrany hoe mahayay resaka sorcellerie io zany de raha ohatra izy zany manatona anao de mody miteny aminao izy zany hoe ao jerevako ny tananao fa hitenenako ny chance-anao zany sy ny hoavinao, ohatrohatran'izay zany ny zavatra tena mampalaza an zareo. De rehefa manolotra ny tanany zany lay olona de asiany ohatrany hoe karazana fandraikirekena, de tsy henin'le olona akory zany ny sintoman'ny poketran'ilay olona any an-tanany zany de lasany ny vola rehetra ao anatin'ny poketran'ilay olona. De resaka varidraikiraiky zany, izay zany no zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny famitapitahana ny olona mbola ao anatin'ny stress sy ny hoe resaka tebotebo tanteraka. De ny matanjaka zany hanao karazana zitanina, andeha hanararaotra ny zavamisy, hanararaotra ny faiblesse, satria amin'izao fotoana zao ange besaka zany ny arerahan-tsaina, na amin'iza na amin'iza mety besaka zany zavatra zany, ny arerahan-tsaina, ny arerahan'ny vatana, ny arerahan'ny fanahy. Ny matanjaka zany dia tsy mieritreritra ny hoe inona moa zany no mba ataoko amin'ny hanavotana ny firenena, mba hananany firenena ahafahan'ny malagasy misitraka ny arena kibon'ny taniny, ny arena rehetra izay misy ao aminy. Mitodika amin'ny mpanao politika mantsy aho amin'izay resaka izay.
fa de hoe anararoatra zany hoe tonga zany ny fotoana izay hoe rehefa may molotra avy any aminy any ny frantsay zany dia anosatosaka vola amin'ny alalan'ireo olona izay ampiasainy amadika ny tanindrazana hamono ny mpiray firenena aminy enjana benga zany de hoe iny resaka vola iny zany nefa tena hoe tsy ampafiry ny vola izay tsetsefiny zareo ao amin'ny tanitsika ne io vola zarazaraina aminao io ka mba efa tokony efa mba hitsinjo lavitra zany isika malagasy amin'izao fotoana izao 2025 raha ohatra ka tsy afananoatra ny razantsika tany aloha tany zany tsy afananoatra tamin'ny familivilina nataon'ireo mpanjanaka de mba isika taranaka teoriana kosa no mba tokony foa satria rehefa mba nahita ny expérience ny verimberina izany teo amin'ny firenena de tokony mba mifoa amin'izay hoe inona izany no ataosika ho an'ny tanindrazantsika ho an'ny taranaka faramadimby satria tena very fanahy mbola velona ny vahoaka amin'izao fotoana izao ka sanatria ve isika de ho sala amin'izy tanina hoe de génération en génération nge ny zitanina ka dia nivezivezy tamin'io Eropa io nivezivezy eran-tany nefa dia tsy hita hoe inona nomba fivoarana teo amin'ny fiainany fa de iny mbola mandeha karosy iny zareo zany izy mianakafy de mijanona amin'ny toerana anankiray de eo izy ny mahandro eo izy ny misasa de mitety amin'ny zao tontolo izao izy zany amin'izay fomba fiainana izay tsy manana tanjona tsy manana inona fa de misurvivre amin'ny kisendrasendra rehefa mba mahita ny olona zay mba azony fitapitahana eny izy rehefa mba mahita occasion izy mba angalarana kely de ohatran'izay ny fomba fiainan'ireny olona reny de sanatria ve tompoko izay no hiafaratsika malagasy mieritrereta ny mpanao politika izay hoe nandositra na avy nangalatra de nandositra taty ivelany na ny filoham-pirenena matoa nenao ny verina de hitanao zany fa tsy napetenao zany ny tany ampandehanana de tsy mba enao ve no tokony mba hoe hanamafy an'io resaka refondation io mbola tsy afaka hiteny zany aloha amin'izao ny momba ny colonel Michael hoe izy ve no anafitra ny Madagasikara izy ve no Moïse izy ve no Ibrahim Traoré satria mbola voavetivety aloha ny natongavany teo amin'ny toerana ray volana amin'ny 25 oktobra izao no nateo azy mbola tsy misy zavatra zany hoe tena afaka izugena azy kanefa aloha raha ny hoe ny exploit nataony zany dia mandainga kosa isika aloha fa tena nampitola gaga n'izao tontolo izao iny zavatra niseho teo iny ka andeha anaovana karazana investigation rehetra hoe izao ane iny zavatra efa nikalkulena ane iny natao hoe zavatra nikalkulena tsy voatery ho tanteraka zay aloha dia mila miaiky an'izay tsika na nikalkulena na tsy nikalkulena dia tsy voatery ho tanteraka fa tanteraka izy iny ary izy no afaka nanatanteraka an'ilay zavatra izay hoe mba
nipetrahan'ny fanantenantsika malagasy izany dia ny hoe fanovana. Ka tokony mba manana n'izay toe-tsaina hoe manana reconnaissance izay zany aloha tsika malagasy. Tsy tanteraka iny raha tsy nisy ny génération Z izay hoe nanao sacrifice ny ainy teo amin'iny tolona iny. Tsy tanteraka iny raha tsy nisy any baba Lilisy Clémence izay nasahy nanokatra ny tolona. Ary tsy nisy iny raha tsy nisy ny fanentanana rehetra ny diaspora sy ny influenceur, ny mpanao gazety, ny réseaux sociaux izay nampafantatra ny zavatra misy sy ny tsy rariny misy eny amin'ny fiarahamonina sy ny tsy rariny izay apetraky ny fitondrana teo aloha. Ka nahatonga ny vahoaka nahafantatra izany hoe izao ny tena antony mahatonga n'izao fahatratsika izao. Izany hoe nisy izany karazana enchaînement na tosana an'iny tolona iny. Ny chaîne rehetra, ny chaîne de télévision eran-tany dia tsy misy izay tsy miresaka an'io tolona tao Madagasikara io. Ndrindrandrindra ny télévision-ao Afrika ary dia maneho mihitsy izany ny fanantenany amin'izany hoe tolona nataon'ny malagasy izany. Tolona izay hoe anantenany izany ny ialana tao ambanin'ny vahonin'ny mpanjanaka. Dia ny frantsay izany no tena mafaly mihitsy izany mavelom-panantenana ny afrikanina, ny hoe ny malagasy koa zany mba tafala tao ambany vahoan'ny fanjanahan'ny frantsay. De isika indray ve no andeha ho dradradradrain'izao tontolo izao fa niverina tamin'ny tolona, niverina ny akohoka teo amin'ny frantsay satria tsy mahazaka hoe mba miaritra kely. Ohatran'izany mantsy ange tsy mora ny révolution e. Ohatran'izany tamin'ny andron'ny Moïse tany Egypte rehefa nanala ny zanak'Israely tamin'ny fangejana nataon'ny Egyptianina, dia rehefa tonga tany anefitra zany ny vahoaka de tsy misy akory ny hoe tonga de eo no eo de tonga de ho tonga daholo ny zavatra rehetra rehetra, fa tsy maintsy misy ny fijaliana, misy ny anohanana. De teo zany ny vahoakan'Israely de fa nisy nanometsiny zay ngeny nahatonga ny hoe manimanina ny tongolon'ny Egypte hoe nahoana zahay nentina taty, tsy aleonay ihany ve mba nandevozina tary fa mba mihina kely. Zany nge no nahazo an'i Moïse tamin'izany andro zany kanefa moa zany noho ny hoe herin'Andriamanitra ny tolona izay natao izany dia nitsangana foana zany Moïse nitaritolona nitondra ny vahoakan'ny Israely zany tao anatin'ny ataontsika hoe fiainana vaovao sy ny hoe fahafahana izany. Ka ny tolona rehetra rehetra dia sy misy hoe tonga de misy bagety mazika izany de hoe ho tonga eo daholo zany ny zavatra rehetra izay hoe notadiavinao. Satria zay nge zany no mpamirapiratan'ny frantsay amin'izao fotoana izao zany hoe izy zany no andeha hanala ny fahasairanana vetivety eo zany ho antsika malagasy, de haveriny tapitapika eo daholo izany ny zavatra izay nitakina tany amin'ny teny amin'ny fitolomana izany. Izay nge io hoe tiany atao io zany
de hoe averina ny filoha teo aloha izany mba izy ahafahany manohy ny fitsetsefana any Madagasikara, na tsy ny filoha teo aloha no mety averiny fa mety olona izay tao anatin'ny tropony ihany, tao anatin'ny firongony ihany no mety averiny eo. Ka mila mailo zany sika malagasy amin'izao fotoana izao, aiza marina ny lalak'izorana. Raha ny hevitro manokana dia tsaratsara kokoa zany isika ny hoe mirona amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rosian'io, satria amin'io zany no ahafahantsika mba manana ny atao hoe fahaleovan-tena, mba manana izany sika ny hoe an'ilay fiandrianam-pirenena sy ny karazana fierté, ny amin'ny hoe isika no mifidy ny olona izay iarahantsika miasa, isika no misafidy ny fomba hitantanantsika ny harenantsika. Zava-dehibe ne zany zavatra zany amin'ny fiainana. Na aty ampitan'ny ranomasina ianao, na ao Madagasikara ianao, faharesena goavana eo amin'ny taranaka faramandimpy izany mba afaka hitantara amin'ny taranaka faramandimpy, tantara mipetraka ny amin'ny hoe naresy an'izany impérialiste izany ane ny razambenay, naresy ny fangejany zany frantsay izany ange ny razambenay, ary mba afaka mitraka nanany maizy azy hampanankarena ny taniny sy sitraka ny arena ao aminy. Fierté zany tompoky lahy sy tompoky vavy ho an'ny taranakao rehetra any aoriana, ary dia laza izany Madagasikara izany, anakoako eran-tany ny lazan'izany. Efa famerimberiko eto foana ny hoe ny vola olombelona no namorona azy io, izany hoe ny atidohan'olombelona no namorona ny vola tompoko, ka tsy ny vola velively akory no afaka hisaina handeha hitondranao amin'izay hoe tena tanjona tianao tratrarina, fa io sain'olombelona io ihany no mitondra ny baolina rehetra. Ary haokisika mba tsy ho varimbariana amin'ity hoe zanak'ondry, misy angeny hoe de mandika ny hoe zanak'ondry zany ny tenako aloha katolika, ary tena mbola miaina sy manaja an'izany hoe foto-kevitra maha-katolika izany. Kanefa kosa misy zavatra zany mila ampahiratina ny sain'ny vahoaka izany, fa tsy ampatoritoriana zany ny vahoaka ao anatin'ny hoe zanak'ondry, satria raha vao hoe zanak'ondry ane zany ianao de hoe manaiky zany ianao ny zavatra rehetra izay atao anao. Ny zanak'ondry ane no atao sorona e, fa mba tokony hoe ampahiratina ny sain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao, ny amin'ny hoe zanak'ondry mahay miaro ny tenany, zanak'ondry mahay miaro ny tanindrazany, zanak'ondry izay mitafy, ataontsika hoe ny armura entina hiady, dia ny fitiava-tanindrazana, ny fanananao, ny fitokisa-tenanao, fa afaka hiaro ny taninao ianao, afaka hiaro ny tenanao ianao. Fa ny zava-misy matsy amin'izao fotoana zao dia ilay amboadia mitafy odi-janak'ondry,
io angeny tena loza e. Mbola aleo lavitra zanak'ondry mitafy odi-bodia satria ireo zanak'ondry mitafy odi-bodia io manko zany no atao bouc émissaire zany am'izao fotoana zao. He olona dala, olona ohatr'izao, olona mpiteny ratsy, olona rehefa jerena nefa ilay mpiteny ratsy de tena manana fo madio ary tena hoe olona manana an'izany hoe tanjona marina sy madio amin'ny hoe fanavotany ny tanindrazany. Fa rehefa tezitra izy zany dia miteny ratsy satria hitany fa betsaka loatra le zavatra tsy rariny ataon'ireo ataon'ireo ambody mitafy odi-janak'ondry. Izay matsiny zany no zava-misy amin'izao fotoana izao. De ilay olona mahay miresaka ataotsika an'izao, ataotsika an'izao, ataotsika an'izao, kanefa misy zaza maty teo, nisy olombelona maty teo, nanerana ny nosy zany zavatra zany, nisy ranandriaka, nisy olona miaramila nitifitra, manambasy nitifitra an'ireo ankizy ireo, dia mbola amboamboariny mpahay milaza sy ny manam-pahaizana, mbola amboamboarina ve zany zavatra rehetrarehetra izany hoe andaotsika aloha zany ambomboatra ny resaka rehetra atao amin'ny communauté internationale, atao amin'ny SADC mba ahafahantsika mahazo ny financement amin'izao fotoana izao, fa sao de mbola lasaka katerena indray ny fiainan'ny malagasy, kanefa ianao no tompon'ny harena sesehena izay tsy ririty ny olona andadidadizanao io, ianao no tompony. Mila ana be mihitsy zany grand esprit sy ny hoe fandiniana lalina zany zany zavatra rehetrarehetra izany. Hisy fahatrana mandilatra an'io fahatrana efa misy amin'izao fotoana izao io ve? Efa niaritra n'izay fahatrana rehetrarehetra izay ve? De tsy afaka hiaritra kely izany ny amin'ny hoe hanao ny vraie refondation, tsisy resaka fiatsaram-belatsihy, tsisy resaka intérêt personnel, tsisy resaka calcul sy kajikajy na seza. De tsy mba afaka ve mba hiaritra kely zany ny amin'ny hoe tolona ataotsika malagasy ty zavatra ty mba hanorenatsika firenena vanona, firenena vaovao, firenena matanjaka ary Madagasikara sambatra. De tena tsy andry mihitsy ve zay zavatra zay fa de hoariko ny GNZ moa zany de hoariko amin'ireny ohatriny hoe ankizy ao amin'ny tokantrano, nona zany ny ankizy de lasa izy zany nandeha nanao lasasy zany ny ankizy tao an-trano. Rehefa avy any zany ny gibier avy tany amin'ny lasasy de ozy izy ny ray aman-dreny hoe oka aloha nareo atotokotany rakizy fa andeha aloha ity hazanareo ity zany hamboamboarina, atsona zany ny cuisinier spécialiste ny fandrahoana fa satria andray vahiny tsika zao ka ilay vahiny ange anaovantsika fampirarahana mba hampidi-bola atao amin'ny tokantranontsika zany mba hampindram-bola atsika zany de ankizy nefa nona nitondra nanao lasasy izy nitondra an'ilay gibier zany tao amin'ny
tao amin'ny tokantrano te hihina-kanina izy izany mbola ampiandrasinao fa andeha hiatsovana an'ity karazana cuisinier sy ny spécialiste ohatraohatran'izao ange ny tiatiany vahiny ny fandrahoana an'ity haza ity ohatraohatran'izao ny platine zareo nahoana moa zany raha ohatra ka atao plat gasy vita eo zany de sady mihinana ny ankizy no mihinana koa ny vahiny ary ilay vahiny asainao eo ange vahiny izay mitetika ny harenanao izay tsy hainao zany mizere azy aiza re tsika izany aiza de ny zanakao mampiafinao ao aloha nareo fa mbola nareo mako tsy mahay mahandro mbola tsy hainareo zany ny teknika i fomba iresana am'ilay vahiny mba azahoantsika fa matsimbola maninona raha ohatra ka ireo ankizy ireo no formenao zany ny amin'ny hoe ahoana izany no ahafahantsika mianakavy manorina fiainam-baovao ny arena rehetra zay misy eranio mianatra ane reo ankizy reo ahoana izany no ahafahantsika mampiasa ny arena rehetra rehefa tsy haitsika zany ny mampiasa n'ilay arena ny mitrandraka ny arena kibony tany atsoy zany ny vahiny asivo ny rafitra mazava hoe titrandraho zany ny arenanay izao ny condition mba samy mahazo tsika zany hoe 50% gagnant de mba samy mihinana daholo ny mpianakavy samy mihinana daholo ny malagasy rehetra tsy vaky volo fa ity zavatra ty neka lay ray aman-dreny zany no hoe tsy maintsy amboamboarina zany ny fomba firesahana amin'ilay mpamatsy vola de ny ray aman-dreny ihany zany no mahazo ny 1% ny bénéfice rehetra eo ny ankizy matinona mandrakizay izay ve zany ny zavatra tadiavintsika zany izay zany ny zavatra tadiavintsika ka ny afotsiny zany de zao no afatra ataoko amin'ireo génération Z izany de ny hoe manangana toko ianareo aza mety intimidena amin'izany hoe mbola tsy ampy expérience mbola tsy mahay politika tsy nisy nahay an'io tany kibondreniny zany manaova ianareo zany karazana association na toko politika mihitsy pourquoi pas satria ianareo ange no tena vavolombelona mitsangana amin'izany hoe fitiavan-tanindrazana izany betsaka ange ny mihirahira zay thème amin'ny mpifankatia fa visy ny tena manana zay hoe tena hoe fitiavana tena izy izay ka tsy hitako aloha ny fitiavana tena izy akoatry ny fahafoizana ny aina asa mety fitapitan'olona ianareo efa mikirakira n'io resaka internet io dia tadiavo ao zany ny hoe ahoana ny fomba nampandrosoany firenena ohatran'izao ny fireneny tadiavo daholo inona ny teknika nataony Burkina Faso inona ny teknika nataony Sinoa ny Japon re olona reo ange zavatra olona intimidé taty amin'ny tany mandroso zany Sinoa zany taloha de mitantara mory zareo zany amina reportage ohatran'izany hoe zavatra tena nijaly zareo tonga taty rehefa miditra n'io Chinatown io zany ono ny Québécois de manapin'orina zany hoe maimbony de misy mandrora tantarainy reny Sinoa reny daholo zany zareo reny nge tamy mbola vao tonga teto na tonga ny hoe pâté chinois de ny hoe nampiasaina zany zareo namboatra ny lalam-by nampitohy any Montréal sy ny Toronto Alberta iny zany de tamina karama tena hoe presque karama vary masaka zany
tamin'izany andro zany. De ny namahanana andro zareo zany a de misy hoe pâté chinois de katsaka miaraka amin'ny henan'omby de asiana inona moa izy ty teo, asiana ovy de atao anaty lafaoro zany zay hanina zay miaraka amin'ny tongolo mba ampisiny hoe karazana nutriments zany a ampatanjaka, misy ny protide, ny glucide izay zany a no namahanana azy isan'andro mba ampatanjaka andreo sinoa reo zany. Zareo tsy mitabataba fa de niezaka ny nataony zareo miezaka zany a mianatra ny teknôlôjia aty amin'ny tany mandroso io de entiny any Chine ny teknôlôjia hitany avy ety zay io efa lasa puissance mondiale ny Chine noho ny izay hoe fahafantarany hoe on s'en fout de notre gueule any amin'ny tany hafa. Donc anangana firenena vaovao zahay aty amin'ny taninay, mila fantatritsika ange zany misy an'iny atao foutage de gueule aty amin'ny tany mandroso fa izy tsy hitenenao an'izany fa rehefa ato ambadika ato ane zareo mifosafosa mila fantatritsika zany ka hoe anjaratsika ny mi-entretenir ny hoe ahoana izany ny hananganatsika amboaratsika milliardaire de hoe atsika ato io manampy atsika ato ireo milliardaire ireo milliardaire reo koa tsy hanao tsinotsinona ny pray-tanindrazana aminy na hanao tohatra fiakarana na hamono ny pray-tanindrazana aminy ary tsy tokony tsony zany hoe ao anatin'ny fitondrana no hamoriana vola be hoentina hanao domination ny pray-tanindrazana aminao. Zany zavatra rehetrarehetra izany ange zavatra mila dinihana daholo ao anatin'ny ataontsika hoe fikaonan-doham-pirenena ny latabatra boribory izay iarahana amin'ny faritra rehetra satria hatramin'izao ange zany de mbola hoe atao zany izay azahoana an'ilay fitondrana mba hafahana zany mangalatra vola be. Porofon'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao tompoko ary izay ve zany no ifikirana amin'ny hoe état central io mba hafahana hoe ho mpanefoefo hafahana midomina sy manjaka ao amin'ny taninao ary manitsakitsaka ny pray-tanindrazana aminao sy fanorenana firenena zany tompoko tena hoe château de sable zay kele izy satria tsy hamelan'ny vahoaka. Inona moa zany no andadiladizana zany amin'ny communauté internationale amin'izao fotoana izao ny azahoana vola inona no tsy angalana ny miliara sy ny miliara nangalarin'ireo olona rehetra teo amin'ny fitondrana ireo. Inona ny tsy anaovana an'izay ka zay zany mahatonga an'ilay vahoaka miahiahy ny fipetrahan'ny prime ministre vaovao amin'izao fa toa olona mifandray tendro tamin'ireo mpitondra teo aloha ihany ka ahoana moa zany tena hahafahany misambotra azy sy misambotra ny arenany raha ohatra ka izy koa ny ray petsapetsa tao fanontaniana mipetraka daholo ikesay izay hoe miatefa amintsika malagasy tsy vaky volo ny famalinan'izay fanontaniana izay ary ianao izay nandray vola tamin'ny fomba rehetra izay entina amadiana ny tolona dia mametraka ny karazana réflexion aminao zany ny amin'ny hoe ianao ve zany de mieritreritra fa tsy ho fantatr'olona izay zavatra rehetrarehetra izay ary ny taranakao any aoriana ve zany tsy mba tianao fiera ny amin'ny hoe naresy ny tolona ny razambeko
tamin'izany andro zany mipetraka ao anatin'ny estime de soiny tsirairay nge ny zavatra ohatran'izany e na dia ataonao hoe io zanakao a hoe amin'ny teny frantsay efa tafita amin'ny fiainany tafita amin'ny fianarany mahazo posta tsara amin'ny maha olombelona azy a dia ilainy foana zay hoe aiza ny sorsany a ary inona ny mba fieriteny ao anatin'ny zay a sorsan'izay ny zanako de ilazako ny zava-misy rehetrarehetra mijery ny youtube ataok'io zareo zany a de mba manana fierté izy le président Rajoelina est renversé c'est bien fait pour lui là Madagascar maintenant Madagascar va se développer zany ny réaction'le zanako izay mahavelombolo ahy ny hoe mba fierteny zany a amin'izany hoe mahamalagasy azy izany ka hipetraka ao anatin'ny tantara ny zavatra rehetra izay atao ary ny zavatra rehetra izay nasehoko teto amin'ny youtube hatramin'izay dia hipetraka ho an'ny taranaka faramadimy tsy milaza aho hoe izaho nahavita inona goutte d'eau dans un océan ny zavatra nampitaiko teto fa hijanona hiraikitra ho an'ny taranaka faramadimy satria mafaly ihany aho fa ny zavatra izay hoe tena nosoratako tao amin'ny le livre vert du bonheur izay nosoratako ane dia ny fanantenana satria ny hoe couleur verte zany a dia lokon'ny fanantenana ho an'ny Afrika sy Madagasikara rahatrizay ary dia nanome torolalana maro aho a ny ialana amin'izany hoe fanjanahan'ny tany mandroso izany dia ny fifoazan'ny elita any nge ny lakile ny zavatra rehetrarehetra faly aho satria naparitako tao amin'ny centre afrika koa iny boky ary dia quelques années après de nitranga ny atao hoe Ibrahim Traoré nitranga ny atao hoe ny fanavotam-pirenena tao Sénégal sy tao Niger dia mba faly aho zany aho fa mba nisy hoe goutte d'eau kely zany nalefako tao Afrika de isika malagasy indray ve no hoe ny tanin'ny aviko indray ve no hitsipaka an'izay hoe fanavotam-pirenena tena izy izay ny hitsipaka an'izay hoe Madagasikara afaka Madagasikara sambatra Madagasikara vaovao Madagasikara maleo tena ny taranaka faramadimy mba afaka hitraka manoloana an'ireto vazaha reto ny amin'ny tantarany hoe zany malagasy izany ane naharesy ny néocolonialisme naharesy an'izany fanjanahan'ny frantsay tanatin'ny taonjato maro eritrereto ry malagasy trafikenao me mahery ambava homana ampomeritreritra tsy taranak'olondresy izany Madagasikara izany veloma tompoko